ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kerevy Nazareta, ilay tompony haitsika ary ny teny izy ao amin'ny Jaona toko faraka ambin'ny folo andinin'ny fa 5:20 hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Jesosy Kristy ilay tompon'ny fahavelomana ry havana no niteny an'izany, ary amin'ny anarany irery ihany no iarahantsika miombana eto amin'izao fandarana izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia ialana tsiny amin'ny feo noho ny kohaka izay mahazo, kanefa na izany ary dia mino aho fa ho azavain'ny tompo any aminao ihany, araka izay tiany ampitaina, araka ny taridalana ihany koa izay entina ho antsika eto amin'ity anio alina ity, ny fandresena ho antsika tsirairay avy, hiara-iombona amin'ny vavaka isika tompoko. Deranao izay Andriamanitra, mankalaza anao ary manome voninahitra anao fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara, Andriamanitra mamelona mandrakizay an'izay rehetra mino anao ianao, ka na dia maty aza ny nofo dia ny fanahy kosa velona mandrakizay. Misaotra anao nanomezanao izao tombonandrom-pahavelomana ho anay izao, misaotra anao nanomezanao ny famindraponao tamin'ity tontolon'andro anio ity, apetraka ifeno am-pelantananao izay rehetra momba anay rehetra, apetraka eo am-pelantananao ny fiarahanay miombana amin'izao fandarana izao, fa nanao masina ny asa mahery amin'ny tsirairay avy anazava izay tiana ambara ary ampahazava izay taridalana tianao hitarihana anay ihany koa. Misaotra betsaka indrindra tompo, dia mitenena ary ianao fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Mialohan'ny andraisantsika ny taridalana ary havana dia andeha isika hanasa ny Rija Rasolondraibe amin'ilay herany mitondra ny lohateny hoe mbola ho tsaraina. Ndao ary. Mandraikitra zato isan-jato ianao fa tsy hoe olona solafake, raha ilalanao ny pôsy pilaty ianao fa nandity sy nanapake, hitondra sy anompy ianao no nantsone, ianao anefity ny tompotompone, ny tena manamaivana ny aina nefa mbola olanjaina, rehatra ny andanitrany ane nikikany abela sy ny rany, amorony lanitra ny ety antany, tsy hainao eroviny anao no mankany, hijoro eo anoloany Jesosy anao sakaize, tsy afaka hiala anao nao aiza nao aize, ny marina ny zimbazimbaina nefa mbola ho tsaraina, tsy misy azo iafenana, tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety antany mbola hitsarana, ianao no jereny ny fiantraikan'izay rehetra natao hoe efa voangonany andro ny atongavana hoe na ianao antrano ny raina mijaly mandraky izay. Fampiasana ny fahefana ny eno ahitana ny fitiavan-teny, tsisy ambony lalàna na mpitondra fivavahana na mpitondra firenene,
mavosoratra ny zavadrehetre ndray andro any hoavy ny fandoavaketre na ianao toy ny zanaka tranona itiranangano faefanany fanambinane Andriamanitra no manome fa ny fampiasana sy fanadinane ny tsy afaka nobedabe zavadozaneza ngelo izane ianao nefa miazakazaka makane minimana maivana ny aina nefa mbola ho tsaraina tsy misy azo iafenana tsisy politika na vola makarena fa zay vita rehetra tety antany vola itsarana ianao no jerene mifiatraika amin'izay rehetra natao hoe efa voanona ny andro ny atongavanao hoe na ianao antramin'ny raina mijany mandraky izay ianao tsisy azo afenana tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety antany mbola itsarana ianao no jerene ro malagasy no seosena no ny fitiavam-pahefana sy fitiavan-tene itsangana nameokanao de ahoana no ataonao itsangana nameokanao ahoana no ataonao itsangana nameokanao ahoana no ataonao. Misaotra ny rija rasolondray be sika riavana nikaly tamintsika nyzany hira izany teo fa hira tena mampatonga saina tsara mihitsy hoe inona tokoa moa ny vitako tetỳ ambony tany ary ny vitanao fa arakarak'izay zavabita tetỳany no hitsarana antsika ndray andro any amin'izao fotoana izao riavana dia be debe ny olona maty ary ny ankamaroan'ny maty dia maty no ilay valana aretina izay misy eran'izao tontolo izao. Hain'Andriamanitra riavana ny manakana an'io aretina io tsy hitranga amintsika olombelona fa matoa ny meny alalana izany aretina izany dia hoy izy arak'izay voalaza amin'ny mpanjaka 2:20 hoe avy amiko izao zavatra izao. Avy amin'Andriamanitra io, tsy hoe manao ratsy Andriamanitra fa araka ny voalaza ao amin'ny Obolana 2:20 hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehova dia misy antony avokoa ary misy antony fa ny azo antoka dia antony izay hiverenantsika eo amin'Andriamanitra hialantsika amin'ny ratsy fanao. Efa mampaneno lakilosy Andriamanitra ny amin'izay tokony hibebahana ny amin'ny alana amin'izany ratsy fanao izany mba hahazahoantsika ny fandresena izay santarintsika teny mbola ety ambony tany ary hovatanitsika rahatr'izay any an-danitra. Fa maro aneny mbola manefika an'Andriamanitra ihany milaza ny hoe alao aloha rehefa antitrantitrany vao iroso amin'izany fivavahana izany fa tsy fantatrao angena ny orana ny fotoany Andriamanitra efa niteny fa ho avy toy ny mpangalatra hoy izy izay midika fa amin'ny ora sy ny fotoana tsy ampoizina no hatongavany izay fielana ety ambony tany. Dia ny ankamaroan'ny olona riavana eo anatrehan'ny fahafatesana dia milaza indrindra ny hoe nantsony ray ody any aminy izy. Aokaloha ho fantatritsika tsirairay avy hoe iza ilay ray izay tena mitompoitsika tetỳ ambony tany. Ilay Andriamanitra ray izay miteny aminao mandrakariva ve ka ny haino tsara ny feony ianao ary nanaraka ny didiny sy ny fitsipiny rehetra ianao dia nanao ny sitrapony ianao. Ny Obolana 1:17 riavana dia miteny fa izay mihaino akosa hitoetra tsy manana ahiahy eny andro fa izay izy ka tsy atahotra ny ratsy ary ampiko ny hoe tsy atahotra akory an'izany hoe fahafatesana dia ny fahafatesany nofo izany.
efa miandry Jesosy Kristy andray azy ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay. Nisy fanajana ve ny fiainanao tetỳ ambony tany? Nisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra? Tsiko sendrasendra aminao aneny andrenesanao an'izao fandarana izao e. Andriamanitra te hamonjy anao, te hanafaka anao ao anatin'ny ady sarotra rehetra izay lalovanao, fa miandry teny tokana avy aminao izy hanekenao an'Andriamanitra mba azahoanao ny fandresena, azahoanao ny fiainana mandrakizay. Nisy ve ny fanajana an'Andriamanitra ho ahy? Ny Malaki atoko voalohany 9:9 nge dia manambary fa ny zanaka manaja ny ray ary mpanompo ny tompony. Ka raha ray aho, Andriamanitra no miteny eto raha ray aho, aiza ary izay ajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra aho, Jehovah tompony maro aminareo. Tena nisy ve ny fahatahorana an'Andriamanitra? Sa eo anatrehany ady sarotra, ny ady mafy, ny fizahantetoetra mahamay dia lasa mitady vahaolana, tsy maninona na dia izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra aza. Ry havako, andro farany ane izao andro izao miverena amin'Andriamanitra. Mbola ao anatin'ny fotoanany karemy sika amin'izao fotoana izao, andro fibebahana, ary izao vanim-potoana izay iainantsika izao dia andro ny famindram-po ange izao miverena fa lakilosy entin'Andriamanitra ampanenona amintsika rehetra izao arety mandringana eran'izao tolo izao, mba hitodiana amin'Andriamanitra, mba hiverenana amin'Andriamanitra. Fa raha mino an'Andriamanitra dia efa voalaza teo amin'ny Jaona 2:15 izay nivakintsika teo hoe ho velona mandrakizay. Ka rehefa tsapanao sy azonao antoka tsara fa ao amin'i Jesosy Kristy ianao, dia voasoratra ny amin'ny Apokalipsy 2:17 fa sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Dia ataovy azo antoka re ny mandrakizay ianao fa samy hivantana any amin'ny rainy izay nitompoiny isika. Raha nanolo tena moa ianao an'Andriamanitra ary nanaraka tsara ny teniny, nanaja an'Andriamanitra ary nanome voninahitra azy, nanana fahatahorana anazy, nanao izay sitrapony, efa nandray azy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao ianao, dia azo antoka fa tena ny ray any an-danitra no ny antso anao ary mivantana any aminy ianao. Fa raha toa kosa nanompo ilay ray anankiray araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:15 vakiko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo ny tianareo atao. Izy dia mpamono hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny aza ny lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Izay ry havana le ray anankiray. Ka dia samy mahafantatra ny izay tompoiny fa samy manao izay sitrapony ny rainy izay tompoiny isika. Betsaka ne ny miteny amin'izao fotoana izao fefa manana an Jesosy, kanefa ny sitrapony devoly no ataony. Tsy mampaninina azy ny mandainga, tsy mampaninina azy ny mangalatra, tsy mampaninina azy zany manao ny tsy sitrapon'Andriamanitra, mampiadana ny nofiny amin'ny fitsangajangana amin'ny filan'izao tontolo izao. Hanitra vofitaka Satana ao anatin'ilay hoe efa nanolo tena ho an'i Jesosy, nefa tsy ny sitrapon'Andriamanitra no atao fa mbola ny sitrapon'ny devoly ihany. Dia natsony ny rainy koa izy ody any aminy satria araka izay natao tetỳ ambony tany no hivantanana rahatr'izay. Ry havako, andro ny fandinihan-teny sika ao anatin'izao karimy izao andao andeha ny tena bebe koa. Sao dia ny fisafidiananao ny devoly ho rainao re, sao dia ny fanekenao ny baiko ny devoly anana folo lentika amin'ny manodidina anao. Misy aza anie dia manana folo lentika amin'ny vady andefy mandriny. Sao dia izany re no hampahatonga anao tsy hanana ny fiainana mandrakizay izay santarinao sahady dia ny mbola ety ambony tany. Tsy hanananao fiadanana, mamparesy lava ny fiainanao, fijalian-dava no iainanao.
fa na ohatra ka manana an'Andriamanitra ho rainao ianao ka mandalo ady sarotra dia ho tsapanao fa manana fiadanana ianao ao anatin'ny tenanao ao. Fandinihan-teny izao hoe ao aminao, mbola tsy tary fa andro ny famindrapo. Andao re andeha ny tena fa sao dia mba anisany mahatonga ny olana izay misy eo amin'ny fiainanao io dia noho ny tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra, noho ny tsy fankatoavana ny sitrapony ihany koa e. Andao andeha ny tena lalina fotoana izao, mbola ao anatin'ny fotoana ny famindrapo isika izao. Aza rarotiny fa andao hiverina amin'Andriamanitra fa izy mbola afaka hifandahatra amintsika raha mety isika. Izao ny voalazany any amin'ny Isaia 1:1 ny 7 hoe avy hifandahatra isika hoy Jehova, na dia tahaka ny jakany aza ny faotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Izany angeny nambaran'Andriamanitra, esory ny fanahy tsy fankatoavana fa tsy avy amin'Andriamanitra izany. Esory ny fanahy ny fanahiana, ny fanahy mampitondra tahotra anao, ny fanahy tsy mampanaiky anao nampon'Andriamanitra, fa tsy avy amin'Andriamanitra izany fa avy amin'ny devoly avokoa. Ataony angeza hampiorohoro anao e. Aza mangatakandro re fa izao ny lazain'i Jehova tompony maro hoe miverena amiko ianareo hoe Jehova tompony maro, dia mba hiverina ao aminareo kosa hoy Jehova tompony maro. Araka izay voasoratra any amin'ny Zakaria 1:1 ny 7. Hainy tsy fitodiantsika amin'Andriamanitra, ny tsy fiverenantsika amin'Andriamanitra ny mampatonga an'Andriamanitra tsy mety hitodika eo amin'ny fiainantsika manoloana ny ady sarotra rehetra izay lalovana. Andao re, andao hifona amin'Andriamanitra, fotorotoro sy mangorakoraka ane, tsy mba ataon'Andriamanitra tsinitsininy. Aza misy afenina ny fahotanao, fa eo voalaza any amin'ny 7:20 fa izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy izany no ahazo famindrapo. Ary io famindrapo io ange no mitondra fandresena ho antsika, ary mandresy amin'ny zavatra rehetra na mafy ara izay lalovana ny ao ambadika izany dia fandresena efa voaomana ho ahy sy ho anao ihany koa. Aza mangatakandro fa tsy kisendrasendra ho an'ny andrenesanao an'izao hoe tena diovy ny fonao, fa izay madio ambony eny mahita an'Andriamanitra. Mateo 5:9 zany. Ary ao aoriana izao fibebahana izao dia madio isika tsirairay avy, ary rehefa madio isika dia tazany devoly io. Izany ny tenenan'ny devoly hoe andeha hiverina any amin'ny trano izay nialako fa madio be izany trano izany. Andraso anie ho vakeko aminao mihitsy izany teny izany, araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka 2:12 ny 4:20 ny vakeko aminao ka hatramin'ny 4:20. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety tany tsy misy rano izy, mitady fitsarana, ary rehefa tsy mahita dia hoy izy ody any an-tranoko izay nivoahako aho. Ary noho ny tonga izy dia hitany fa voafafa sy voavoatra ny trano, ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa ratsy noho izy, dia miditra ireo ka mitoetra ao, ary ny faran'izany olona izany dia ratsy noho ny voalohany. Izany hoe hiaratsy ny fiainanao, hiaratsy ny toetranao, hiaratsy ny mombanao rehetra sy ny ankohonanao. Raha avy mibebaka ianao ka avela amin'izao fotsiny ny ao anatin'ny fonao. Fa inona no atao rehefa avy mibebaka dia mpandrosoa Jesosy Kristy, ilay tompo sy Andriamanitra, ilay mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny tompo, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, mpamonjy. Izany rehetra izany no anarany araka izay voasoratra any amin'ny Isaia 7 ny 5. Fenoy an' Jesosy ny fiainanao, ny fonao, ny eritreritrao, ny tokantranonao, ny ankohonanao, fenoy an' Jesosy dia ho hitanao anie fa Jesosy mpandresy izany no namenonao azy, ka na inona ady hatrehanao dia ho mpandresy tahaka azy ihany koa ianao.
aza miandry zavatra idona re, zay vao erotoroto andeha hibebaka. Fa dian'izao dia manatonan'Andriamanitra mandao leo potry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Angatao Jesosy anatentina ny rahany eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny tenanao, mba ho dioviny tanteraka. Asa raha mba heninao ilay tantara izay tantara marina nandeha tamin'ny vaovao tamin'ny fahitalavitra tamin'ny herinandro lasiny fa tany Aostralia dia nisy tondra-drano be mihitsy. Mino aho fa hitanao tamin'ny vaovao izany. Ary dia nisy tany voakoka io rano be izay tondraka io. Rehefa maina ny tany dia inona ho ianao no nivoaka tao? Ala be ireny no nivoaka tao. Tsy manao tranokala izy fa dia mandady eraky ny tanàna, miakatra eraky ny tranon'ny olona rehetrarehetra eny. Tena mahafarikototra mijery azy. Hiandriny toy izany ve vao hibebaka? Nampatsiahy ihany tantara nisy tany Egipta ry havana nijery an'io vaovao io. Fa tamin'ny andron'ny Farao raha nirahan'Andriamanitra Mosesy andeha hitondra an'ireo zanak'Israely hivoaka tao anatin'ny fanandevozana, dia Farao ny mahavoa. Ary dia nalefan'Andriamanitra ny loza maro be isan-karazany, nalefan'Andriamanitra ny lalitra, ny valala, ny tondra-drano, ny vai maro be, fa mbola nanamafy hatrany i Farao. Inona no ny hafaran'ny loza izay nataon'Andriamanitra? Ny lama-to rehetra tao an-tanàna dia nasain'Andriamanitra novonoina avokoa. Kikika eran'ny tany Egipta, ranomaso eran'ny tany Egipta. Izay vao namela i Farao an'ireo zanak'Israely handeha. Ary havako, hiandro toy izany ve vao hiverina amin'Andriamanitra? Hiandro fananana horingana, hiandro zanaka horingana, hiandry ianao ho voaroaka amin'ny asa ve? Hiandry ny varotra tsy mandeha, hiandry ny voly tsy misy vokatra mihitsy na dia iray aza. Ry havako, aza miandry an'izany re, zava-dozana izany. Andao hiverina eo amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izay andrenesanao izao fandarana izao. Fa Andriamanitra nge te hampandresy asa ianao fa isika olombelona no manesy. Mivily lalana mandrakariva, midify an'Andriamanitra. Hantya tsy mba mahita fandresena mihitsy, fa raha toa kosa manaiky ny teniny isika ka hibebaka, hifona amin'ny ratsy natao rehetra, ary tsy hiverina intsony amin'izany faratsiana izany. Ndrao dia mafy kokoa noho ny teo aloha ny manody raha mbola hiverina amin'izany. Ka dia anao ary ny safidy, fa Andriamanitra nefa ny teny, fa tsy sarotra takarina akory izany. Andrasa nefa kiko aminao ny Deutéronome 30 manomboka eo amin'ny andeniny 12 fa kiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy any an-danitra izany ka hanaovanao hoe iza no hiakatra any an-danitra hakazo antsika mba ho henoantsika ka harahantsika. Ary tsy any an-dafin'ny ranomasina izany ka hanaovanao hoe iza no hakany an-dafin'ny ranomasina hakazy ho antsika mba ho henoantsika ka harahantsika. Fa eo akaikinao indrindra ny teny, dia eo am-bavanao sy eo am-ponao mba harahinao. Iny rehefa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Tamin'nandidiko anao androany ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao, ka andeha amin'ny lalany sy hitandrina ny didy sy ny lalàny ary ny fitsipiny mba ho velona ianao ka hiamaro, ary mba hahitan'i Jehovah Andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay hidiranao ho lovana. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao, fa voataona iankohoka eo anatrehan'izay Andriamanikafa sy hanompo azy, dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo, ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidirana ho lovana rehefa tafetan'ny Jordana ianareo. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio, ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanosonana, ko mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka hiaino ny feony sy hifikitra aminy, fa izany ny fiainanao sy fahamarony ny andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny Abrahama sy Isaka
ary Jakoba razanao omena azy. Mazava ry havana ny tenin'Andriamanitra ary ho azy irery ihany ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Misaotra betsaka Tompo noho ny teninao izay mamerina anay indray eo aminao. Izany tokoa neny Andriamanitra fitiavana anao e. Amarinanao ny teninao fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay, ary izany nampaharetanao ny famindraponao aminay. Misaotra betsaka Jesosy, ny aminany akenao ho vady teo amin'ny hazo fijaliana. Potika ny nofinao, latsaka ny rahanao mba ho fanasitranana anay sy ho fanadiovana anay. Amin'izao fotoana izao izay rehetra marary ka mandre izao fandarana izao, ataovy mahazo anjara amin'izany nofinao potika teo amin'ny hazo fijaliana izany, ho fanasitranana anay. Ary ny rasoanao Jesosy Kristy izay nilatsaka teo amin'ny hazo fijaliana nie, tsy ataonay tsinotsinona fa raisinay, anadiovy anay tanteraka hatrany amin'ny fisainanay sy ny fonay, hatrany tampindohanay ka hatrany paladianay, mba ho masina eo anatrehanao zahay, mba ho marina eo anatrehanao zahay. Ary izay rehetra resy lahatra ny amin'ny bebaka sy fony eo anatrehanao dia tehirizo ao aminao, ataovy miara-miafina aminao ny fiainanay Jesosy. Fatory amin'ny mahazaky ny fitiavanao zahay, mba tsy hisaraka aminao, fikery ny tananay, ary raha mila tsy hafikitra fa hivototra eo aminao dia sitony eo aminao. Sario amin'ny mahazaky ny fitiavanao, sario amin'ny afo ny fanahy masina, anory lalana anay amin'izay tokony andehananay. Misaotra indrindra Tompo, voninahitra ho anao Andriamanitra irery ihany, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday mangataka aminao mba tsy hiantso fa raha toka misy ilainao amin'ity androany ity dia mba SMS ange mbo alefa dia ny 034 11 293 24 mangataka aminao aho mba tsy hiantso. Misaotra indrindra Tompoko, ho an'Andriamanitra irery voninahitra, velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandraisen'ny mpino kristianina. Ny fandraisen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio Vaovao Masoa.